Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra any amin'ny Petera 2:4-5 ambaranao manao hoe fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra. I Paul no milaza io teny io ary Timoty no antefan'ny afatra. Rehefa tena vakianao io texte io ny ao ambany eo dia milaza Paul fa efa atolotra sahady ary efa mbiakaiky ny andro hialany. Ny dikan'izany dia hoe efa tsapany mandindona azy ny fahafatesana. Noho izany ity afatra izay nomeny an'i Timoty ity zany dia afatra farany mialohan'ny hahafatesany. Ka matory havana nataon'i Paul ao anatin'izany afatra farany zany ny firesahana n'ity hoe fahonona tena ity dia tena zava-dehibe io zany. Ary tsy eo ihany moa fa any amin'ny epistily maro dia miresaka matetika mahakasika ny fahonona tena io ny apôstôly Paul. Anisan'izany zao ny Titosy 2:2 ny lehilahy antim-panahy anaro haony tena. Dia tahaka izany koa eo amin'ny 9 ny lehilahy tanora fanahy koa anaro haony tena. Dia tahaka izany koa any amin'ny Timoty 1:2-5 ary toy izany koa ny vehivavy hiravaka amin'ny fitafiana mahamendrika mba amin'ny fahamontinana sy ny fahonona tena. Izany hoe na lahy na vavy na tanora na antitra dia samy mila misikina n'io fahonona tena io daholo, mila mahay sy mianatra miaina mandeha amin'izany fahonona tena izany daholo sika rehetra. Ary na izao tontolo izao azany dia tena sahiran-tsaina mihitsy miresaka ny fahonona tena io dia be mihitsy ny karazana séance sy fampianarana hitantsika ny mahakasika ny hoe maîtrise de soi. Fa anio dia te hitarika antsika ho amin'izany izay ambarany soratra masina mahakasika ny fahonona tena io. Eto aloha zany dia hitantsika hoe amin'ny zavatra rehetra dia ilana fahonona tena daholo. Ninona ataonao zany? Na ataoko aza hoe mitaingina fiara ianao, mandeha miasa ianao, mianatra ianao, mijery télé ianao, manao Facebook ianao, manao internet ianao, mamaky boky ianao, misakafo ianao, misotro ianao, mivavaka ianao, ninona ataonao dia ilaina fahonona tena daholo zany rehetrarehetra zany satria mbola ho azo avaiko amintsika eo ilay izy rehefa avy eo na ny mivavaka aza satria misy tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny Petera 2:4-7 milaza manao hoe fa atombotra ny farany zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Na dia ny fivavahana aza dia ilana ny fahonona tena. Inona moa ny fahonona tena? Raha faritana amin'ny fomba tsotsotra azahoantsika azy dia raha jerevako aloha zany ny amin'ny teny anglisy dia ny baiboly sasany dia mandika io teny hoe fahonona tena io mampiasa ny teny hoe self controlled. Zany hoe self ianao ihany contrôler mifehy ny tenanao, tena hoe fifehezan-tena zany ilay izy raha izay no azahoantsika azy. Fa raha mijery indray tsika ny baiboly amin'ny teny frantsay dia maro ny teny ampiasainy zareo entina nandikana hoe fahonona tena. Ny sasany zao dia mampiasa ny teny hoe modéré ary eo koa ny hoe pondéré. Io teny hoe modéré io dia ny teny grika izay niavian'io teny io no teny ihany koa izay niavian'ny teny hoe mesure. Dia tahaka izany koa ny pondéré, ny teny grika izay niavian'io teny io no niavian'ny teny koa hoe poids na hoe peser. Zany hoe ao anatin'ity resaka fahonona teny ity zany dia tena misy fahaizana mandanja sy fahaizana mandrefy. Ka raha feheziko zany ilay izy dia izao no azontsika maritana azy hoe ny fahonona tena dia ny fahaizan'ny olona mandrefy sy mandanja ny zavatra tokony ataony ary ny fahavitany mibaiko sy mifeny tenany hanaraka an'iny. Ohatra zany zao hoe fantatrao hoe ity no zavatra tokony hosotroko hatreto dia mandrefy ianao zany zay efa mandanja ianao zany zay amin'izay fotoana izay fa avy eo vitanao mihitsy ny mifehy ny tenanao hoe rehefa tonga teo ianao hoe hatreo ihany fa tsy mihinana mihoatra noho izay tsy misotro mihoatra noho izay na tahaka izany koa hoe mizavatra jerevany masonao fantatrao hoe ity zavatra ity tsy azoko jerevana. Zany hoe fantatrao zany hoe mandrefy sy mandanja ianao amin'izay fotoana izay dia vitanao no mifehy ny tenanao tsy hijery an'iny. Zany olona zany no atao hoe olona mahony tena, olona manana maîtrise de soi, olona mahafehy ny tenany. Ka ilay izy tena amin'ny zavatra rehetra mihitsy no ilavantsika azy. Be dia be ny olona tsy mahafehy intsony na dia ny zavatra miditra amin'ny vavany aza
zany mahatonga ny olona misy ny olona sasany dia tratra miaretina mihitsy satria mihinana tsy mijanona mihitsy dia tsy mijanona mihitsy raha tsy marary efa manana olana amin'ny resaka fahonoana teny zany dia tahaka izany koa na dia ataoko fotsiny azy hoe amin'ny torimaso dia tsy mahony tena ny olona sasany dia eo lasa ohatrany hoe mandeha manao lese ale fotsiny amin'ny resaka torimaso dia tsy mahavita amin'ny fiain'ny tena intsony ka raha fantatra hoe tokony ifo amin'izao oro izao dia tsy voakontrôleny mihitsy ny vatany ifo amin'iny mandrefy ihany izy dia mandanja ihany izy fa tsy mahavita manaraka an'iny zavatra iny ary eo le olana satria na dia amin'ny fivavahana azy zany hoe raha tsy manana an'io discipline satria ao ambadika io teny hoe fahonoana teny io koa dia misy teny foana miverina ny hoe discipline raha vao tsy manana discipline ianao zany dia nidikan'izay tsy hanana fiainam-bavaka stable zany ianao tsy maintsy voalaminao sy voarindranao ny fiainanao sy ny fotoananao fa raha tsy zany tsy milamina sy mirindra koa ny ara-panahinao ary zany na tonga le teny hoe mahonoana tena ho amin'ny fivavahana rehefa tena jerevanao ny dikan'io dia izay mihitsy hoe ilaina ny fahonoana tena ahafahanao mivavaka ahafahanao manana fiainam-bavaka dia tsy maintsy mametraka discipline anao toy ny hoe rehefa maraina amin'izao ka hatramin'izao dia mivavaka fa tsy hoe indraindray mivavaka indraindray tsy mivavaka dia tsy voafehantsika mihitsy ny vatantsika sy ny tenantsika dia ozytsika hoe hay lasa ohatra mitsapaka miembotra be jerevo tsara fa misy tsy fahonoana tenao misy olana amin'ny resaka fifehezantenao mahatonga atsika tafalatsaka ao anatin'izay hoe fiemorana sy fankatsiahana zay tsy vitanao tsony mandamina ny fiainanao na ny mpianatra rehefa tsy manana ny maîtrise de soi io ny mpianatra tsy mahay mametraka ny ofitsipika discipline io dia tsy mandeha amin'izay lohan'ny mihitsy ny fianarana zay ataony zany hoe ilaitsika le fahonoana teny toetra fototra io ary mbetsaka ny soratra masina amin'ny resaka amin'izany eny fa hatramin'ny hoe ahafahanao miady amin'ny asan'ny devoly aza dia ilaina ny fahonoana tena satria ambara amin'ny petera voalohany toko 5:5 hoe mahonoana tena ka miambena fa ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka leona mitady zay arapany ny tsy fahitantsika mahony tena neny mahatonga ny olona ho tafalatsaka anatin'ny fakapanahy satria mietsika le fihetsepo le sentiment dia matanjaka be izy dia tsy voafehanao tsy vitanao no micontrôle ny fihetseponao ka rehefa entin'ny fihetseponao ianao dia mandeha amin'izay hitondrana ianao dia nefa nyzany mihitsy no hitantsika zao nahatonga ny Josefa ho tafavoaka satria na dia teo aza ny zavatra izy tena mahavita amin'ny fiain'ny tenany hoe tsy azoko atao ty dia vitany no micontrôle ny tenany hoe tsy manao an'io izy be dia be ny mpanompon'Andriamanitra no tsy nahafe tena na dia nanana fahendrena sy fiainam-bavaka natanjaka azy anisan'izany zao ry Davida tsy nahafe le fihetsepo izy dia tafalatsaka tanatina fitsangatsangana eny niditra hatramin'ny famonoan'olona mihitsy azy dia be dia be tsy mahafe vola tsy mahafe fotoana tsy mahafe ninina misy aza olona sasany rehefa mbola misy vola ny aposiny ihany dia tsy maintsy lany ritra iny vao miditra ny trano izy raha mbola misy ihany naronjato ara dia mbola tsy maintsy mieritrehitra hoe inona ndray mbola azoko vidiana amin'ity mbola lasa indray izy aloha mividy voantso na ohatran'izany dia lany mihitsy ny vola iny ritra tanteraka izay izy vao miditra ny trano efa endrika tsy fifehezanteny zany rehefa miditra magazin fantatra hoe za manana akanjo be dia be ohatran'izao nefa mbola eo ihany ianao mahita an'izy dia tsy mahafetena fa tsy maintsy mividy ihany dia efa endrika tsy fahafehezanteny zany indrindrandrindra moa dia ity resaka Facebook ity eo foantsika mampiakatra dia hitanao mihitsy hoe lany ny fotoanako tena lany ny fotoanako nefa mbola eo ihany tsy mahavita micontrôle ny tenantsika mihitsika hoe ajanoko amin'izay tia tsy mijerytsona na ny fahitalavitra aza be dia be ny olona tsy mahafetena amin'ny telo maraina ny jeu ny zavatra addiction rehetrarehetra dia ao ambadika ireny koa olana tsy fahaizana mifetena daoly no ambadika ilay izy dia ahoana ny tokony atao raha izao tontolo izao zany zao no miresaka aminao manao an'ireny resaka développement personnel reny izy reny psychologie samihafa reny dia tena miteny aminao izy hoe mahonoana tena amin'izao fotsiny zany hoe hiezaka sy hery avy aminao no ahafahanao manana an'izany fanoana teny zany dia tena mampianatra anao zavatra be dehibe izy ataovy ny discipline ataovy zao dia ohatrany hoe marina ilay izy ary misy azo raisina tokoa amin'ireny fampianarana reny kanefa tena tsy ampy ry havana tena tsy ampy be dehibe satria tsy amin'ny herin'ny tenantsika fotsiny no ilaina ahavitatsika an'izany fa tena amin'ny herin'Andriamanitra mihitsy ary zany ny ambaran'ny soratra masina ozy izy manao hoe fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonoana tena zany hoe ny fanahy izay nomen'Andriamanitra antsika dia fanahy ny fahonoana tena
ka io fanahin'ny fahonona tena io no manome antsika n'izay fahonona tena zay ny antsika kristianina zany ny fomba azahoana le fahonona tena dia tsy avy amin'ny ezaka ataonao fotsiny fa tena avy amin'ny asan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao mihitsy. Ny fanahy masina zany ny tena manome an'io fahonona tena io ho atsika ka rehefa tarihan'ny fanahy masina ianao dia manana an'izay fahonona tena zay ary zany no hitariana antsika androany. Tsy anao ezaka fotsiny amin'ny herin'ny tenanao hoe ametraka disiplinina mihitsy hitarihako ny fiainako fa izao hoe fanahy masina apio amin'ity zavatra zay ataoko ty. Afaka mametraka disiplina anao fa tsy miankina amin'ny herin-tsainao sy ny herin'ny tenanao fa miankina amin'ny fanahin'Andriamanitra zay fanahin'ny fahonona tena manome antsika ny fahonona tena ny fanahin'Andriamanitra ry havana ary manana an'izany fahonona tena izany tsika kristianina satria rehefa manana fahonona tena isika dia mahavita manohatra ny fakapanahy sy ny asan'ny devoly rehetra. Asan'ny fanahin'Andriamanitra zany izay mitoetra ao anatintsika. Ny dikan'izany dia izao angatao amin'ny fanahin'Andriamanitra zay mitoetra ao anatinao io hoe fanahy masonao omeo fahonona tena dia atao vavaka matetika mihitsy zany amin'ny zavatra rehetrarehetra fa indraindray adinidinontsika le izy dia eo tsika dia variana dia lalaovin'ny devoly tratra ny familivoliny satana amin'ny zavatra isan-karazany fa dia anio ary havana andehantsika hivavaka angataka amin'Andriamanitra mihitsy hoe tompo omeo fahonona tena mba ahafahako tena manompo anao, ahafahako tena manana fiainam-panamatotra, ahafahako tena mahavita ny ministera sy ny mission sy ny fianarana sy ny zavatra rehetra zay nanirahanao anahy sy tianao ho tanterahako eo amin'ny fiainana. Fa raha tsy zany dia ho sahirantsika. Mila an'io fahonona tena io ianao, mila an'io tsika rehetra andeha hivavaka isika angataka an'izany amin'ny tompo ary tsy mivavaka fotsiny dia izay fa tena misy asa ihany koa dia eo amin'izay vao mandeha daholo amin'izay zany le hoe andeha hanamboatra programa alamiko zany ny fiainako ataoko ny toy izao efa misy vavaka aloha zany hoe na eo aza ny ezaka zay ataontsika dia kely ihany zany fa ny tena zava-dehibe indrindra ahafahantsika manana ilay fahonona tena dia ny herin'Andriamanitra izay manohana antsika sy manampy antsika ao anatin'izany. Afaka ny ahony tena ianao andeha hivavaka tsika roa ianao hoe mila an'izany tsy ampin'izany ny fiainako zany ny tena manimba andeha hivavaka sika ankehitriny. Raha eo misaotra anao zay no ny teninao izay mampianatra anay ny zavatra rehetra ary ankehitriny dia resy lahatra izay fa tena mila ny fahonona tena eo amin'ny fiainanay tokoa ary fonanay aminao zay rehetrarehetra nitondrany ny fiainanay araka ny filana sy araka ny zavatra maro isan-karazany tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ankehitriny raha eo dia tena mangataka ny fanahinao masina ilay efa nomenao anay sy toetra ty anatinay amelona sy ampitsiry izany fahonona tena izany eo amin'ny fiainanay ary ny fanahinao masina ilay fanahin'ny fahonona tena no ahatonga anay anana izany fahonona tena izany. Miankina tanteraka aminao zay fanahy masinao ary ampio ombao ny herinao ny ezaka rehetrarehetra zay ataonay ahatonga anay anana izany fahonona tena izany. Dia niza mandrezo afatra izao dia mba ahay andrefy, ahay andanjalanja, ahay fe ny tenanay tokoa an'izahay satria zanakao zahay ary rehefa nomenao ny hery sy ny fahefana rehetra andrava na dia ny asan'ny devoly aza dia mahatoky izahay fa miasa ianao ary mamaly izany vavaka izany ka hanangana olona maro kristianina mahony tena manomboka izao dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.